Alléluia. Faly miarabanao indray izay avy ato Fiangonana Kristy Mbasi Madagasikara amin'ity alarobia faraka amin'ny 20 volana May ity. Faly indray izay manolotra anao ny rapsodiny famarinana izay ten'Andriamanitra zarain'ny pasteur Krisy ho antsika isan'andro. Androany izy dia mitondra lohateny hoe Fahatakarana Ny Tsy Fahafatesana. Ny Koritiana voalohany toko 10 andiny faraka amin'ny 10 dia milaza: indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodomandry avokoa isika rehetra dia ovany isika rehetra. Ho fanazavany lelan'Andriamanitra. Maro ny diso fandikana ny Hebreo toko 7 andiny 17 hoe: ary tahaka ny nanendrena ny olona ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Manatsoka hevitra izy ireo avy amin'io andin'io fa tsy maintsy maty indray mandeha ny olona rehetra. Ny tena dikan'izany anefa dia satria voatendry ho faty indray mandeha ny olona dia maty indray mandeha ho an'ny olona rehetra Kristy. Ny fahafatesany no fanatanterahana izany fanendrena izany, fa tsy filazana fa voahelika ho faty ara-batana ny tsirairay avy. Ny filazantsara an' Jesosy Kristy no manafoana ny fahafatesana. Hoy ny Timoty 2 toko 1:10, nofoanan Kristy Jesosy izany no zava-misy ankehitriny ho an'ireo ao amin'ny Kristy. Nentina ho amin'ny tsy fahafatesana na tsy fisina fahafatesana ianao. Ny tsy fahafatesana dia midika hoe tsy maty ianao. Amen. Misy miady hevitra fa ny olona toa ny Enoka sy Eli izay nalain'Andriamanitra tsy nandalo fahafatesana dia tsy maintsy miverina eto an-tany mba hiaina fahafatesana ara-batana. Tsy mitombina koa izany satria manimba ny foto-kevitra ny filazantsara sy ny fandresen'i Kristy ny fahafatesana. Nambaran'ny Tompo Jesosy hoe izao ny fananganana maty sy ny fiainana. Izay mino ana dia maty azy dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ay dia tsy ho faty mandrakizay. Ao amin'ny Jaona toko 2:15 ka hatramin'ny 4:20 ahitantsika an'izany ten'Andriamanitra izany. Ny fanambarana ny fiainana mandrakizay dia tena zava-dehibe tokoa. Nanoratra Jaona hoe izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Jaona voalohany toko 5:17. Ny fiainana mandrakizay dia natioran'Andriamanitra natao tao amin'ny fanahin'ny olombelona amin'ny fahateraham-baovao. Ary tsy maintsy miaina isan'andro amin'ny fahatongavan-tsaina ianao fa efa nesorina niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Halleluja. Fiainana no miasa ao anatinao ankehitriny rehefa nateraka indray ianao. Ilaina ny fahalalana sy ny fanambarana mba handehananao amin'ny fahafenoany ny dravitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao. Efa resy ny fahafatesana ary natsoina handeha amin'ny tontolo sy ny zava-misy marina ao amin'ny tsy fahafatesana ianao. Ny taranaka ny fiangonana izay mandre sy mihetsika amin'ity afatra ety dia taranaka ny fampiakarana ary isika izany taranaka izany. Halleluja. Halleluja. Mino fa tena hoe nandray zavatra ianao tamin'ny rapsody androany. Tena mafonja hoe mandehana amin'izany fahatakarana ten'Andriamanitra izany. Hoe tsy ho faty intsony ianao raha minino satria taranaka ny fampiakarana. Halleluja. Raha resy lahatra amin'izany ten'Andriamanitra izany ary ianao dia tiako ianao hanao an'izao vavaka izao. Izay ilaza dia ianao merina azy ampandresen-dahatra. Ry iray malalo, misaotra noho ny fanomezana ny fiainana mandrakizay izay ananako ao amin'ny Kristy Jesosy. Ambarako fa tsy manan-kery amiko ny fahafatesana satria mandeha amin'ny tena zava-misy marina aho. Amin'ny tsy fahafatesana sy mandroso ihany koa aho ho voninahitra